Mitohy hatrany ny fitakindreo mpanjifan'ny banque BICM ireo volan'izy ireo izay tokony avoaka an'ity banque ity tao anatin'ny iray volana. Manome 12 orana manam-pahefana izy ireo araka izany. Fanadidina. Mitaky ny volan'izy ireo izay tokony efa nefain'ny banque BICM ny fikambanan'ny mpanjifa mivondrona ao amin'ny association des clients déposants de la BICM. Raha ny fifanarahana izay nataon'ny banque sy ny mpanjifa dia alohin'ny 13 taona ny volan'izy ireo ka elanelana iray volana avy izany. Ny tapany voalohany ihany anefa ny voaloha ara-dalàna saingy ny tapany faharoa dia nisy ny nahazo izany ary ny tapany fahatelo kosa dia tsy mbola azo. Inona no antony nampanantenenanay fa alohan'ny 3 tranches io elanelanina ray volana atao 30 isan-jato isaky ny mandoa raha ohatra le vola mbola tsy voahomana tao. Zay zany ny fantaniana mipetraka teo anelanelan'izay zay a dia nisy taratasy a nalefa tany amin'ny liquidateur. Ity eto ampelantanako ity a ny taratasy a nalefa tany izay misy ny accusé de réception an'ny liquidateur eto ambany teto tamin'ny 2 septembre izy ity nalefa tany. Tsara ampatsahivina antsika fa raha ny ara-dalàna zany sy ny ara-drarany dia tokony tamin'ny 1/3 ny farafandoavana ny volan'ny BICM. Fin 2 septembre ty taratasy ity nalefa tany. Tsika zao efa hipaika ny volana oktobra. Ray volana ny andrasana zany zay zao ray volana ny andrasana mantamoaka vary tsy fantatra azy ho toya aminay zany a misy ny fampanantenana pokaty, misy ny fanaovana tsinitsinina mpanjifa ny BICM, misy ny fivadiana amin'ny teny nomena ary ny tena mampatahotra anay sao sanatrian'izany misy a fampiasana vola mampiayay any ambadika any. Ka eto zany dia manao antsoavo alefanay any amin'ny monsieur le président mahafantatra an'izao olan'izao ianao fantatrao tsara ny fiantraikan'izao toedrara zao amin'ny asa fivelomanay tsirairay avy. Mangataka anao zany zay monsieur le président andray andraikitra andray an-tanana manokana an'izao olana menjady aminay izao. Raha tsy ahivina hatrany dia ny volana jiona nanomboka nandony tapany voalohany amin'ny volan'ireo mpanjifa ny banky. Ny volana jolay kosa ny naloa ny tapany faharoa ary tokony ny volana aogositra ny naloa ny tapany fahatelo tamin'ireo vola ireo. Hatreto anefa dia tsy mbola naray izany ny mpanjifa ka izao manao antsoavo amin'ny fanjakana izao.